mianatra eo a-tongotry Jesosy isan'andro. Faly miarabantsika tsirairay avy indray amin'ity fotoana manokana ianarantsika ny lesina ho an'ny lehibe ity amin'ity alatsinainy ity dia mirary soa anao sady ety am-piandohana mba ahazokatsoa anatin'ny fianarana ten'Andriamanitra hatrany ary andrisika anao mba hanara-dian'ny tompo. Alohan'ny dirantsika ny amin'ny lesona anio dia hivavakisika. Ry tompo Andriamanitra io raha inay tsara nina izay any an-danitra ho masina ny anaranao ho tonga ny fanjakanao ety an-tany tahaka ny any an-danitra. Misaotra anao izahay no ny hery izay omenao anay ary koa ny fanahy masina izay mandrisika anay hianatra ny teninao. Fa azo ny foamam-panahinay arahoaka izay rehetra tsy nambola entananao anatinay ane ho foananao ka iray ao aminao tokoa izahay mba fahanay mahafantatra ny tianao ambara. Aminaran'i Jesosy, amen. Lohateny lesona antsika androany dia manao hoe ho tonga fitahiana ho an'izao tontolo izao. Ho tonga fitahiana ho an'izao tontolo izao. Mamaky isika ny Genesis 2:1-2 ka hatramin'ny 7 vakina aminaran'i Jesosy. Ary hoy Jehovah tamin'ny Abrahama, mandehana miala amin'ny taninao sy ny havanao ary ny tranondrainao akany amin'ny tany izay ho asehoko anao dia tonga anao firenena lehibe aho sady hitahianao sy ahalehibe ny anaranao ary fitahiana tokoa ianao ary hita izay manisy ho anao fa hanozona izay manozona anao ary aminao no hitahiana ny firenena rehetra ambonin'ny tany. Fantaniana avy hatrany napetraka amintsika hoe ahoana moa no mahatonga ny toromaroka nomen'Andriamanitra ny Abrahama ho antso amina iraka. Raha namaky azy teo isika izay nasain'Andriamanitra niala tamin'ny tany sy niavany Abrahama. Abrahama izay niova ho Abrahama moa ny anarany taty aoriana mba ho any amin'ny tany hafa. Ary tao anatin'ny drafitr'Andriamanitra tokoa ny nampiasany Abrahama ho fitaovana anatanterahana ny fikasany eto ambonin'ny tany. Dia nandeha moa i Abrahama araka ny tenin'i Jehovah ary raha manana drafitra ho anao ihany koa Andriamanitra dia mety ho antso ialanao amin'ny fianakavianao ihany koa izany. Mety antso ialanao amin'ny firenena misy anao anankiray, mety antso ialanao amin'ny faritra misy anao, amin'ny tanàna misy anao, ho any amin'ny toerana izay sokafanao anao hanomponao azy mba hahatonga anao fitahiana ho an'ny hafa. Ninona izany ny antso ataon'Andriamanitra amin'ny olona anankiray mba handeha amin'ny toerana anankiray dia mba ho antso amin'ny iraka izany ary ilay iraka dia mba hahatonga fitahiana ho an'ny hafa any amin'iny faritra iny. Ho jerentsika ihany koa ny Genesis 13:5-10 izay manao hoe dia ampandrefesoko ianao sy ny vehivavy ny taranako sy ny taranany, izy anoritory ny lohanao ary ianao kosa hozy izy anoritory ny ombelahy tongony. Fanontaniana dia manao hoe inona no ambaran'ny tsirairay avy amin'ireo momba ny faneken'Andriamanitra sy ny teny fikasana izay ho antsika. Satoana ny nalaiko iny fa afaka mamaky ihany koa isika ireo teny fikasana hafa mifanaraka an'izany. Fa hita mazava amin'ny toko sy ny andininy amin'ireo teny fikasana ireo fa teo andalam-pahanatanteraka n'ilay teny fikasana natao tao Edena mandrakariva Andriamanitra dia ny ahatonga ny olona anankiray hamaha ny olona ny fahotana. Natao hipoitra avy amin'ny taranaka Abrahama sy Isaka amin'ny alalan'ny Sara io vahaolana io dia Jesosy Kristy. Ary ny voambara amin'ny Hebreo 1:7 ilay manao hoe finoana hozy izy no nivaneninany tao amin'ny tany izay nolazainy teny fikasana toy ny any amin'ny tanin'olona mitoetra anday mba amin'ny Isaka sy Jakoba mpiara-mandova n'izany teny fikasana izany aminy. Isaka sy Jakoba dia mpandova ny teny fikasana nataon'Andriamanitra tamin'ny Abrahama izay mampanantena fitahiana. Tsy fantatsika mazava hoe hatraiza ny fahatakarany Abrahama ny fomba hipoiran'ilay zanaky ny teny fikasana avy ao aminy. Saingy nandroso tamin'ny mpinoana hatrany izy ary finoana hozy izy ihany koa no nanekeny Abrahama. Rehefa nantsoina niainga hankany amin'izany tany ho azony ho lova izy dia niainga izy nefa tsy fantan'izay alainy.
tsy fantan'izay alehany, tsy fantan'izay anjoro azy ihany, tsy fantany akory hoe afirina izy no tonga any. Dia ohatra tsara ho antsika tokoa zany. Rehefa maniraka ny tompo, naniraka ny Abrahama nalaintsika ohatra io, naniraka ny antso an'ireo mpianatra ihany koa dia misy zavatra hitovizana amin'izy ireo. Tsy nanana fisalasalana ireo nantsona ary tsy hametraka fanontaniana fa natoky an'ilay niantso azy. Isika ihany koa aoka haka lesona ao anatin'izany, haka tahaka tsara indrindra dia ny fametrahantsika, ny finoantsika sy ny fahatokiantsika eo amin'Andriamanitra rery ihany. Amen. Ry Andriamanitra tsara indrindra izay any an-danitra, mbola misaotra anao ny amin'izany lesona nomenao anay io izany. Dia misaotra Tompo mampatsiahy anay an'ireo dingana izay tokony ataonay tokoa amin'ny fanaranay anao, dia ianao izay miantso ary maniraka, ary aoka izahay mba ho mpanompo mahatoky amin'ny iraka izay ataonao ka hatoky ny teny fikasahanao amin'ny lafiny rehetra, ary aoka ihany koa ny fanahinao masina hiasa ao aminay, ahafantaranay mandrakariva ny tianao ambara sy ny tianao ataonay. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Mianatra eo an-tongotra Jesosy isan'andro.